atolotry ny kisely radio anareo mandritry ty herinandro ity. Ilay tantara mitondra lohateny hoe Fananandolo. Tantara nosoratany Landaskidai, Mamtina Jeremy, Santatra, Ainapokalo, Aimery Fahazavana, Rojo Arnofy. Miaraka tamin'ny Roy, Mira Tandarmanana, Taina Veizoro, ary Ma. andro voalohany. Raina sady ty ny andro. Tena fanalana tokoa aloha no maniaraka tamin'ny mpandeakamy iny. Lasa aloha iarina teto dia akarivotrivitra vao maraina tsy ny itsy. Ary mbola misy vola tokoa ary ve atao amin'kato sa efa lano malitola. Ndraso hoe trinona tokoa moa zany ny vola netiko iny. Marina mafy tsy efa roa itsy ny vola netiko maly iny. Nahenjana ihany aloha ty fandaniam-bolo ty. Fa so ihany aloha raha vao fomba mahany foana. Ohatry ary na koa to mampipoy an'lary reto andavanangana vao maraina ty ry andry. Sady ohatry miramira ny endrika vao maraina ane izany e. Ve nomeny ka ohatry mba mandinika amin'ny fiainantsika eto zary bavy ohatry mifalifaly zany. Fa ahoana lesa ry andry? Fa manina zao ny fiainantsika ka amin'ilay fotsiny akiry nomena amin'ilay. Raha mba apetrako amindry aloha le fantany iny. Ny vola misy ny rezy miaraka amin'ny mpandeakama mitovy foana. Fianarana aloha azo lazaina hoe manderatsy any. Raha bovy koa manome vola foanako. Zany ka tena fiainana ho aho. Ty ela ty koa lesy dia mampime mihitsy ka. Sady tsara filaza ery. Fa manina marina ho azy raha mba entin'ny lahy manalanala miaraka amin'ilay namana reny. Za koa nefa te hena ohatr' izany e. Fa andrivy ry bavy ahoana revim-botony ihany. Dia maninona ka? Ady tsy mety zany ka. Sika olona mpianatra. Sady bandy be daholo eo any ho any. Tena tsy mety zany nomena. Tsy te hitondrana fotsiny lahy dia mody mamorona eo. Ndre mandeha izay azy nareo hitako niaraka tamin'ny vehivavy be dehibeko. Sady inona koa moa ny anana lafanahina amin'izany. Za koa efa ampitoana raha teo. Tsy dia mifakaiza koa ny itsika e. Dia koa dia mampime anaka. Fandrivy zany dia mieritritra hoe hitovy amiko e. Za ny nomena ka lehilahy ndry vehivavy. Ka rehefa samy manala rangahy dia mitovy ihany a. Fa zao fotsiny hitondra anahy elahy sa tsy. Rehefa tsy afaka nitondra manko elahy dia za tsy maintsy mahita namana foana koa. Tsy afaka niaraka amindry izany ho za. Fa bon ndeana ary ndesy ny namandry mandeha any fa tsy misy manakana mihitsy. Dia mody amin'ny 12 sy amin'ny 2 maraina ihany koa raha ohatra hoe ahitako an'izany mitovy amiko mihitsy any izany koa. Aza mba vano ahy elahy. Rainy izany ry bavy e. Ka vasovaso eo ihany ara e. Mahazo tolondry e. Aloloha mibandy hiala fa tsy ndana koa e. Ka mihitsy izany raha olona. Inona koa moa ny vakiko loha amin'izany fa rehefa meniny vola koa dia mba lasa. Fa mifika elana azy izao ny tena olana beko. Mety anina fa olona sahiran-dava tsy ata-trano matetika iny koa ve. Ny andro indray moa efa tsy mahagaga raha teo. Fa nofy izao ny tena olana. Sika loatra iny. Sady afatoetra tsy mba mitovy taminay sy andro mihitsy. Fa iny tsy mena tsy fa mahavavy matoa azy dia rara ny azy satria izy ny zokindrindra. Aleo rangaha fa mety eo izany na to dia miala fotsiny moa izany maniny e. Ohatry ny tsisy olana koa izany. Samy zanaka hatrao izany hoe dia hifankatahotra ohatr' izany.
Ody rakizy a. Oay, ve neny manao neny ary tonga alobe ne izany androany a sa lamindamy manontany ampiasana. Inona koa kiry nofo no milamina eo fa za azy io mbola heverina malaky fa misy entana 4 containera vao tonga ao amin'ny port dia tsy maintsy izany na lefa ny lehibe miandraikitra an'izany ihany. Tray kosa ry neny kosa ve efa 3 andro ao anatin'ny tapa-bolana raha ela indrindra miaraka aminay 3 dahy eto dia andeha hiverina sahady kosa. Fofako maly ane neny no avy tany Tomasiny. Orinofy a. Ka zany ange kino atao hoe miasa e. Tsy moramora ane zany mitady vola izany. Izy dazandrinao aza tsy be fenitana ohatr'izany dia ianao zokiny indray tia ny be dongy manoatra noho ny zazakely. Si fa raha vinary izany neny no andeha e. Izao ankehitriny izao ihany ka ny fiara hitondra azy efa vonona. Andamindamina kely izay entana sy zavatra tokony ilaiko fotsiny aho dia anainga. Sady jereo tonga dia izao mihitsy. Inona moa fa dia eto indray izany aloha izay 3 dahy kely. Aza manao an'io moronofy a. Ohatra ny hoe dia hifandao ela be ery isika nefa dia vetivety ihany izany ho any. Arono a ary mba lasa izy hiandry sy nomena zandrinao. Reny koa very neny dia mba hipetraka hatrany izany a. Indrindra moa amin'izao vanim-potoana amin'ny fialan-tsasatra izao sady lasa mihamaditra mihitsy. Hiandry izany moa dia efa tsy lazainy intsony fa sady pody alina matetika mamy foana. Andriamanitra fa lozinina koa ary izany ataony andro izany. Izao akiry nofy a amin'ny mahazoky ny andria dia akiniko aminao aloha reny zandrinao reny rehefa tsy eto a mba tsy hanao tao foana. Za hitandry ihany fa sahirana mitady vola any ka tsy voara-masoko intsony ny zavatra ataony. Raha mbola teo izao dada mety mbola lamina lavitra noho izao ny fiainantsika ry neny eo. Aza miteny an'izany intsony ianao ry nofy a. Mino aho fa efa sambatra izy izao any amin'izay misy azy ihany. Avelao izy andry ampiadanana amin'izay. Ry neny a alefa ezaka hitaiza sy ananatra andro izandriko ireo fa hiandry gery neny rehefa mamy tena manahirana. Fa maninona ry nofy? Izy tsy hoe milady na mila vanina fa mivazavaza mirahira eraky ny trano no ataony. Ny andro amin'io alina. Raha misy maheno tena mamenatra olona mihitsy. Ny fifohazana mamotra anazy rehefa izy avany amin'izay alehany ihany moa dia mahangony fotsiny. Mandreraka mihitsy izany raha zazaka. Antsoy amin'ny telefonina indrilo dia asaina tonga eto itenenako azy. Andrasy vetivety ary hoe tsy mandeha koa azy ary nena ny telefonina. Oay, iny taminy azy izy kaiko. Oay, veniny vato e. Manao nini? Salama tsara ry andry a. Fa hono a? Inona indray moa izany adalana ataonao izany rehefa tsy eto a? Velotaraina mihitsy ny zokinao amin'ny ataonao. Ronofo koa izany dia tena be tady bolana erika. Inona kosa no mahatonga ilazany viazana mihitsy. XL Radio manolotra ora ho anao amin'ny 7 arivo. Izao no izy ry andry a. Tsy te mibetsaka aminao aho fa ho vai ny fomba ratsy. Tsy te haino zavatra ohatr'izany intsony aho. Mahaiza ny fanampy sy ny fampiaino rehefa ato an-trano. Indrindra eo amin'ny fanaovana raharaha fa tsy varimbariana amin'ny zavatra tsy misy dikany any ivelany ihany foana. Nrery neny a. Oray izay. Fa manenina tokoa moa izany tsika raha mba makapanampy. Ny volanahana angamony tsy misy. Inona koa fa ny lahy dia akamonanao raharaha fotsiny. Fa izay ve izany dia tsy afaka manao hevitra mihitsy anatin'ity tokantrano ity. Izay mba teneny le bandy dia kianiny ndry foana. Izany mihitsy le zavatra tena mba tsy reveko ronofy a. Oka izay fa tsy lozana amin'ny famaly eo. Akamarina izany e. Fa izao no izy. Voalohany indrindra tsy ataoko takany taloha intsony rehefa manome vola fa apetrako any amin'ny nofy dia izy no mitsinjara azy tsikelikely. Ohatray le dia izany kosa verina eny dia mba mety a. Enoy aloha fa aza tapahanao ny tenyky andry. Ka tsy mety izany ry neny a. Akapanampintsika raha manahirana anareo ny raharaha ato dia akiniko aminao ry nofo ny fitadiavana an'izay a. Fa tsy hoe akory tsy hanao raharaha intsony nareo rehefa tonga izay olona izay fa mifanampy. Azo tsara izay. Azo mety mihitsy izany ka. Ary farany izany dia rehefa avy eo ihany fa samy meko vola daholo aloha nareo. Fa amin'ny manaraka efa apetraka amin'ny nofy amin'izay fa amin'ny tia ny farany loha. Misaotra ry neny a. Torako izay koa neny. Misaotra. Izay fa rehefa avy eo izany fa andeha andamina kely ny entako aloha.
dia ahoana lesy raharivo inona ny azom-bary izay elaela izay dia zao fotsiny lesy ty Ray Andry milamindamindratso sady zao mahonena kely zao aza be filazy io letsy olona manao metimety be ohatr'izao hoe dia mahonena ka volangely tsy misy ihany fa tena ohatran'ny rano no fandehany raha bainina koa zao efa tapa-bolana no lasany amin'ny faritra any mametraka fotsiny dia lasa azo lazaina hoe mitovy angy letsy tika ny anay koa raha bao fa ohatran'izany ihany ko fa ny anlaza moa mbola azo lazaina milamina satria za aza toko anao an-trano ka na izany aza lesy fa andoranga asiana rivo kely aloha dia mba ano mitapatafa fa eto ohatran'ny mamay be sady be olona be dia tsy mampahazo aina tena hevitra mety lesy zany fa ny olona zao lesy dia kely mivolady amiko mpitondranao tanana raha teko efa nio fa ahoana le tia andao aloha andeha fotsiny rangahy dia tonga any mahita an'izay atao sura re dao ihany ka efa io ary lesiny revo dia andreo sady misototsika amin'ny tafatafa ary na misy lesy zany raharivo ero re aloha asiana dombera kely marina lesy zany eo ary tona vera kely aloha tsy inona lesy fa hony tokoa lesy ao ohatran'ny teny anala teo hoe niova ny didim-pitondranao amin'ny lesany ahoana tsara iny fa ohatran'ny tsy azoko ay ka zao lesy tsika moa efa hitan'lay ihany fa misotro matetika dia lasa mamy foana vao tafody ao an-trano sady alibodiana ihany koa efa reny raha mahita reny dia tena nyteneny le zoko vavy tany amin'ny rabovy tany daholo ny zavatra nataoko dia tena bety za amin'izao lasa tsy mahazo vola amin'ny vantana avy amin'ny rabovy tsony fa lasa tazomina any amin'ny zoko vavy daholo ny vola fa ngatsy enjana be ambe lesy dia mbola mampime an'lay tena raharaha be tokoa lesy ny lahy raha izany ka nofo moa zany zoko vavy ny lesany izany le sipa ohatran'ny somary lavalava iny ino mihitsy tena lasa tsisy filinina tsony lesy dia ao an-tanàna izy koa tena misematitra be dia mba mitovy aminay sy nomena mihitsy tena enjana tokoa lesy zany dia na koa aza ny ely ty ny vola omendra bainina anaty ana lasa tsy maharaka mihitsy moa tsika koa tena marina ohatran'ny lasa be revo loatra tsapako mihitsy lesy zany raharivo nefa tadio fa ny fiaina angely ty mandalo hoe mila raha rotiny ty fahatany raha ty fa tsy lany lanina amin'ny fipetrapetrahana fotsiny marina tokoa lesy zany fa zao lesy fa misy inona le ty inona ny ty lalazaina ohatrany mihoatra tamiko izany lahy ka zao lesy misy sery zay ihany sery sady tonga dia vola be raha mipoaka tonga sika dia manao zay tiatsika satria vola misy raha milamina ny sery tsy mijaly ara-bola tsontsika io indray raharivo le mahita ketrika ka maninona lesy raha tonga dia mba lazaina fa tsy loazana be zavary eo tonga dia asiantsika izany na inona rehefa mahitahitana vola ka le izy angely ty somary misy riska ihany eny fa lazaiko an'lahy ihany aloha ka tonga dia lazao lesy fa nareo koa tena ohatran'ireny olona ikody vehivavy reny nangafo manodikodim-resaka tsy ka zao ary resaka famakiana fasana le izy ka ahoana vonona ve aloha alahy mialohan'ny tena hitantarako azy amin'ny antsipriany tsara oely ty resaka famakiana fasana na enjana ndray zany fa tena tsy namposiko tena misy risika marinaraka lola zay lahy ka zany ho dia ahoana mazoto ela satria ohatran'ny raharaha ihany zany raharivo zany makifasana zany velo ty tsy abikatra tolapaty ny ely ty zany angalatra tolapaty ao anatiny ihany koa zany raha mahita mpandray tolapaty ve tsika tsy vao maika vola be ho fanampiny ohatran'ny tsy azoko tsara letsy fangamoa tsy hoe rehefa makifasana dia tolana zany no alainao sa mbola misy inona koa to amin'tiny la hoe tolana ny fanampiny ka zay afaka alaitsika ny tolana raha mahita mpividy fa tsy any le tena tanjontsika eto aloha fa inona letsy tiako lesy tena ohatran'ny pandy aloha-dokodin-dresaka tsy laitra mihitsy ka zao ary lesy enoy tsara ary efa miaino an'lahy efatry ela fa kozy io hitan'lahy misy tanàna ray izay any ambany vohatra any tanàna misy andrabovy tamin'izany fotoana io dia manjaka tokana ny anaran'io tanàna io
arakaraka amin'ny manjaka tokana anazy izay moa izany dia misy rangahy izay petraka teo amin'io tanàna io tamin'izany fotoana izany. Tsy nanambady io rangahy io e, mazava ho azy moa izany fa tsisy taranaka izy e, fa tovolahy iray izay niaraka mipetraka tamin'ny tao. Izany hoe taizany moa izany raha marimarina kokoa e. Dia ahoana dia ahoana toy izany fa hatramin'ny mahaliana azy any zavatra lazain'olona zany e. Za moa tsy mahalala sady tsy nahita maso an'izany akory fa nyreniko ny tantaran'izany fo ny fahavelony e. Dia io rangahy io a, olona farak'izay mahery ody teo amin'ny tanàna, sady tena masika mihitsy izy io amin'ny fiarahamonina. Tsy azo natao ininina mihitsy. Izay olona tsy tiany ara olona manelingely azy avy hatrany dia vonoiny amin'ny ody ratsiny. Tena matahotra azy daholo ny olona teo amin'ny tanàna e. Rehefa taty aoriana moa izany rehefa nandeha ny taona dia nianitra be amin'izay io rangahy io dia nafindrany tamin'ilay tovolahy taizany ny heriny rehetra. Tao aoriana kelin'izay dia maty ilay olona io. Dia io tovolahy io rerony izany nandevina anazy fa tsisy sananatrika amin'ny mpiaramonina. Toy izany hoe lesy toy izany. Mariaka aloha fa analamiadana ny anaran'io tanàna io taloha. Analamiadana. Dia rehefa teo amin'ny heriny ilay rangahy dia novainy hatramin'ny anaran'ny tanàna ka izay no nahatonga anazy lasa hoe manjaka tokana. Fa rehefa maty moa izy dia naverin'ilay taizana analamiadana indray ilay tanàna satria hono ny anarana manjaka tokana. Aleo fa tsy alevina miaraka tamin'ilay rangahy be tany. Na misy telo goavana koa ilay izy izany ka. Dia mbola misy tohina ve? Toy izy raha ohatra mbola misy e. Tonga eto amin'ilay tena resaka amin'izay ary tsika e. Tanlahy rehefa maty amin'izay io ngabe io dia tena nambaran'ilay tovolahy tamin'ny mponina teo an-tanàna fa hoe averina amin'ny loany ny anaran'ny tanàna. Dia nalevina niaraka tamin'ilay rangahy be io daholo ny ody ratsiny sy ny volamena sarobidy be dia be tsy tamby isaina. Fa napalahelo kely tamin'ny tovolahy taizany ngabe io a. Tena te hiala mafy tamin'ilay zavatra napetraka ngabe taminy hono izy e. Nefa tena tsy afaka intsony fa efa nisy voady mifanaovan'ny zareo ny taloha be tany. Fa na tsara azy io a, tsy mba nanininy izany fa azo mifampiresahana tsara. Efa maty koa moa izy io amin'izao e. Mety voaroa na 3 volana teo izay. Mikamba nafasanao ihany ry zareo amin'izao. Fa efa lehibebe koa ary izy izay maty izay a. Zany lesy izany ka. Dia tsy manambady koa izany izy io. Tsy nanambady izy ka. Fa izao mipaika antsika amin'ny tranony. Misy bandy namako be hatraminy fahazazy izay mipetraka any. Izany hoe ao amin'ny toeran'io mihitsy izy mipetraka e. Izany koa tonga dia bandy akama tsy misomonga sady tena manana fahasahiana fatratra. Misy fotoana ary nge efa saika ataonay amin'ny trano io afery io fa izany hoe misy fotoana moa ny zavatra rehetra e. Dia izao andeha hoantsika amin'ny trano dia any amin'ilay ritsika mipetraka mandra-pahavita ny sera rehetra. Dia mety tsy atahoana velo tiany amin'izany e. Ohatran'ny raharaha ihany mantsy ity zavatra ity. Atao any lesy aloha fa volana tedavina. Izany azako. Tsika koa efa bandy firy be izao ve dia mbola atahotra ihany e. Fa izao any tsy asiana kozy lava be intsony fa tonga dia atao ady manga ny kirejavolo izy ity ka masina avy hatrany mipitsirina. Tonga dia raikitra ary tsy endrasana ela intsony e. Fa maty izany koa raha tsy miteny intsony sady tsy mahana fahefana velona. Dia arena be izany fe dia alevina fotsiny any. Ka aleo lohahana tany mba hiadana amin'ny velona. Ka izay mihitsy lesy e. Sady tonga dia vola be tsoroa aman-tany nge no azontsika amin'io a. Eny ary oviana aloha fiainana inge. Aleo tsy andrasana ela tsony fa loza nombo miahaka eto tsika. Ndraso aloha araka ny nambarako an'lahy teo dia mbola voaingana nandevenana le fasana ka mety mbola misy fofona be zava-doa zao. Fa aleo tsika rangahy miandriandry kely 2 volana na 2 volana eo mihitsy amin'izay mba milamina tsara. Miafiafy kely aloha mandra-pahatonga an'izay e. Eny ary raikitra izany fa sao fanadino fotsiny e. Miresaka eo foana lesy tsika. Tairo aloha ty dokotera sy navela ihaka eto fotsiny. Tairo ary natolotry ny Excel radio anareo. Fananandroy tantara nosoratany Langaskivainy, Mamitina Jeremy, Santatra, Ainapokalo, Aimahery Fahazavana, Rojo Arinofy. Miaraka tamin'ny Roy Mira Tondrarmanana, Taina Veizoro ary Ma. Mbola itoy